fifidianana loholona ndraiky ambin'ny 10 Desambra tsy hisy andray anjara ireo avy amin'ny mpalohitra. Fikoanandoha Panorama 1 ho ampahafantarina izao tontolo izao ny fahotana mahafaty ataon'ny mpitondra. Olona ao Fianaratsoa tsy manaiky ny andro-danana fanondroany ireo tsena. Tongo vavy dia mikafaliana tanteraka no iarabananao indray amin'ity zoma 20 septambra 2024 ity. Manasanao ampitiavana sy ampanajana izay eto amin'ny MBS hitoetra ao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ny pejy politika no antsika misantatra ity fotoana ity. Tontosa somatsara androany ny fivoriam-ben'ny antoko maromaro sy ireo olom-boafidy teny amin'ny Panorama Andrainarivo noho ny zava-misy eto amin'ny firenena no antony ity fivoriam-be ity izay narahany ireo olona teny antoerana. Asn'Andre Malala sy Manora Andre Malala. Tsy veran-javana akory ny fikoanandon'ireo antoko politika sy olom-boafidy teny amin'ny Panorama ny 14 septambra lasa teo. Tsy mijanona mbola tabatra fotsiny ihany koa fa nisy ny hetsika natao nanomboka androany ho fantatry ny sehatra iraisam-pirenena. Ny maso vion'ny Amerikanina miasa Simony eto Madagasikara no namboana izany ho an'ny androany. Le izy moa zany mba tsy hoe ho feon-dakiloso tokana no tonga amin'ireo Masivo dia izay no natonga ny hoe voahiraka tany zay anazava ny fipetraky ny fahitany ireo vondrona samihafa mivondrona anatin'ity kolektifa sy antoko politika aty dia izay zany ny anton-dianay tany. Io nefa fantatritsika ihany satria nifototra tamin'le resaka fitoriana isan-karazany zay natao ny kolektif ny parlementaire tany amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Inona ny antonantony reny dia le fahatsapana ny tsy fanarahan-dalàna isan-karazany miverimberina ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana izay fantatritsika nefa raha mataditsika dia amboletra koa iny nandaninan'io lalam-panorenana io tamin'ny fotoan'androny dia nefa rehefa androany dia ireo ndray aza tsy manaraka ny lalam-panorenana izay izy ihany no nanao azy dia ny fampiresahana tany. Nanidry ity fotoana ity dia tafaresaka tamin'ny mpanao gazety ny MBS ihany koa androany nololona iray nanao tatitra ny toy ny fikoanandoha ny antoko politika sy ireo olom-boafidy atany amin'ny Panorama atrany ao anatin'ity andiany voalohany ity. Mbola hiasina Andre Malala sy Manora Andre Malala. Iaraha malala ny letrezana ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny sisihana ny anatanterahana ny fifidianana loholona amin'ny 12 Desambra ho avy izao. Na ny lalam-pifidianana na ny lalam-panorenana dia samy vohitsakitsaka sy voasosy avokoa. Tsy afaka ny iraitsokombakomba amin'izany ny mpanohitra. Lasa fomba fanao mahazatra ny mpitondra ankehitriny ny manosiosy lalam-panorenana. Miseho lany ny fanaparam-pahefana satria ampiasainy amin'ny tombotsoany manokana ny lalàna velona. Izahay antoko politika sy ireo olom-boafidy ny vory teto amin'ny hôtel Panorama androany zoma 15 ny volana septambra 2024 izay mahatsapa hatrany ny fahoriam-bahoaka dia manao izao fanambarana izao. Iroso amin'ny famakina bantsilana andreo fanapahan-kevitra izay noraisiny ny ACC ka niteraka savorovoro sy korotana. Amoaka pahabe maso ny fisian'ny doublon fototry ny fahadosony ny fifidianana sy ny tsy fahaleovan-tena ny CENI. Manameloka ny fampiasana ny état d'urgence sanitaire izay natao fitaovana politika anampenam-bava sy anitsakitsahana ny demokrasia ary niteraka fahantrana lalina ho an'ny vahoaka. Tsy handray anjara amin'ny fifidianana izay atao amboletra ny 12 volana Desambra 2024 ho avy izao. Ho famerenana ny tany-tandalana sy ny demokrasia ary ny fanjakana tsara tantana eto Madagasikara dia vonona izahay ny ijoro ary tsy hijanona intsony raha tsy tanteraka ny etaetan'ny malagasy mba ho tompontsony ny vahoaka sy ny firenena iray manontolo. Masina ny tanindrazana.
antoko politika maro, fikambanana maro ary olom-boafidy maro manerana Madagasikara ny tonga nanatrika ity fivoriam-be androany ity. Hita teny ohatra ny TIM, ny HVM, KMSI, ny DHD, ireo rehetra avy amin'ny RMDM, ankoatra ireo olom-boafidy rehetra. Araka ny fanlazaina tery aloha dia nisy ireo olom-boafidy izay tonga nanotrina ity fotoana ity, izany hoe ireo mpanolotsaina an-tanàna sy ny ben'ny tanàna avy amin'ny antoko tsy miankina izay mahita ny tsy fetezana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao, manoloana indrina ny letezana ataony ny mpitondra ankehitriny ka nanao fanambarana izy ireo. Mbola hiasina Andriamalala sy Manora Andriamalala hatrany. Olom-boafidy ben'ny tanàna sy mpanolotsaina munisipaly sy kominaly fanambarana manoloana ny olana ara-piarahamonina sy ny fahasahiranana lalipaka mianjady amin'ny firenena. Eo ihany koa ny fanararotam-pahefana miopampana, ny fandikan-dalàna, ny fanditsakitsahana lalam-panorenana miverimberina izay ataon'ny mpitondra ankehitriny tamin'ny fahefana nampindran'ny vahoaka azy. Rehefa nahareny antso nataon'ny antoko politika sy ny vondron'ny parlemantera izay nivory ny alakamisy fa 17 septambra taona 2024 tao amin'ny hôtel Panorama Andrainarivo. Rehefa niaona sy nivory ihany koa androany zoma fa 15 septambra taona 2024 izay nahitany ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina munisipaly sy kominaly miankina sy tsy miankina amin'ny antoko dia manao izao fanambarana izao. Miombon-kevitra tanteraka tamin'ny fanambarana voalohany nataon'ny antoko politika sy vondrona parlemantera izahay. Faharoa, miantso ireo olom-boafidy rehetra lany tamin'ny antoko na ny tsy miankina anatevin-daharana sy ara-dia aminay. Masina ny tanindrazana. Fa isan'ireo nandefa solotena nanatrika ity fivoriana izay nitanterahana teny amin'ny Panorama ity ihany koa teny Andrainarivo ny eo anivon'ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia atao Tomasina tao. Manana ny fomba fijery ny mahakasika ny toedrara misy eto amin'ny firenena ihany koa izy ireo. Njava Andriamaefa sy Manora Andriamalala. Enim-bolana ny enina tao anatin'ny amiana ara-pahasalamana isika eto Madagasikara. Fipetra maro no napetraka mba hitsinjovana ny fahasalaman'ny vahoaka. Miala tsikelikely amin'ny fihiboana isika izao. Saingy ny amiana isaky ny 12 andro dia mitohy ihany. Izany hoe mbola mitoetra eto amintsika ny valanaretina. Tsy tsapany mpitondra nefa fa mialatsaka lalina ny firenena. Mihevitra ireo mpanao politika, indrindra ireo manohitra ny fitondrana, fa misy hevitra ambadika ny anohizana ny amiana ara-pahasalamana. Le amenana izany sisa tena fitaovana politika ampiasain'ny fanjakana satria matsiaro izy fa raha manomboka afaka amin'ny teny sy maneho hevitra ary mamory olona analiny amin'izay ny mpanohitra dia manozongozona azy zay. Satria mametraka izao fa zato ihany ny olona azo avory ao anatin'ny état d'urgence dia mazava ho azy fa fanakanana satria ny antony dia tsotra. Rehefa ao anatin'ny état d'urgence dia afaka mandray fanapahan-kevitra izay tiany atao ny fitondrana anankiray ary afaka manosiosy ny zonony vahoaka malagasy tsy akanavaka ao anatin'izany. Dia io ny lalaovina ary ny tena zavadozany dia izao hoe matsiaro io fitondram-panjakana io fa raha ohatra ka mialo état d'urgence sanitaire io dia iveriny ho resahana indray ny doublon sy ny zavatra rehetra fanisakitsahana lalam-panorenana sy fanososena tamin'ny alabato rehetra natao tamin'ny fifidianana amin'ny fandiby. Ankoatra izay, nitondra ny heviny makasika ny fifidianana loholona ataon'ny fanjakana letrezana ity ihany koa ny RMDM Tomasina. I zareo zany dia te anao zay azahoany maronisa ao anatin'ny Sénat. Ny antony dia zao candidat roa sénateur roa isaky ny faritany ihany no hofidiana ary manana enina ho tendreny izy. Dia ao anatin'le roa isaky faritany 12 io zany miezaka izy ny ahazo na ho 5 fotsiny ara ka rehefa miampy an'le enina aveo dia manana ny maronisa ary io maronisa ao anatin'ny Sénat io nitadiavina mba hahafahana manao an'izay tiana rehetra tao fa miadiny ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia tsotra be. Fa rehefa milasa mahazo maronisa koa izy any amin'ny Sénat dia tsy misy tsony ny équilibre, tsy misy tsony ny olona afaka mamerin-doha azy amin'ny zavatra ataony dia irona makany amin'ny fanaparam-pahefana zany zareo. Sesilany ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika manoloana ny fandikan-dalàna sy ny fanararotam-pahefana ataony fitondram-panjakana ankehitriny. Antoko politika iray ihany koa androany no naneho ny heviny mahakasika izay teny Andrainarivo teny. Mbola Njava Andriamaefa sy Manora Andriamalala hatrany no nanao ny ango-baovao.
Maro ny fitarainana sy ny fametrahana taratasy fitoriana napetraka ireo mpanao politika teny amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana mikasika indrindra ny tsy fanaran-dalàna marobe ataon'ny mpitondra ankehitriny. Tao manara-dreny rano izay fanapahan-kevitra raisin'ny fitondrana trany anefa ny ACC. Move mbola manokana ity fitsarana ity. Betsaka ny efa fanahina sy efa firesahana momba ny ACC io. Zao nge tena olana fototra. Raha ohatra tena mipetraka hatreny am-piandohana mihitsy ilay tena hoe ACC ao anatin'izay hoe tena fandaminana sy fijerevana ny lalàna sy ny lalam-panorenana zay tsy ohatran'izao ny zava-misy. Ka matoa mijoro ny kolektif, matoa mijoro ny rehetrarehetra dia sorena amin'izay lafin-javatra zay ary miteraka an'izao olana izao. Ary raha reny ary ny zavatra mitranga tamin'ny fifidianana teo aloha dia mbola tiana piarina amin'izany ve ity sénatorial ity ka zay ny antony mahatonga hoe tena hijoroana le izy asakasaky ny ACC tompon'andraikitra lehibe reo ary pahy lalàna reo everina fa hay andinika amin'izao raharaha zao. Andeo amin'ny faritra Matsiatra ambony iny sika ao anatin'ity vaovao mafana ity ao Fianaratsoa ao dia tsy manaiky ny andro-danana fanindroany ireo tsena ny ponina ao Fianaratsoa amin'izao fotoana izao rehefa nisy ny ampahany voalohany izay narodan'ny commune ny alarobia lasa teo. Baky Sandrinandra no mitatitra ny vaovao MBS Fianaratsoa. Nanohy ny asa fandrodanana trano reny zareo avy ao amin'ny fitantanana ny tanàna ny commune urbaine Fianaratsoa maro ny zava-nitranga nandritran'izany fotoam-pandrodana izany nandritra ny fandalovanay teny an-toerana. Ny atozao fitokoana hetsika taona izao zany dia fanehonay ny alahelinay monsieur le président ny dia satria zao matoana ny fitendramatope tanàna dia ny fatikinay ianao hoe olony fahendrena ianao ary olony fanakaloza-kevitra nanatona zay teny madame le maire momba ty olana ty tsy nohenony zay fa niheviny ihany narosiny zavatra nagaganay nefany dia nomeny autorisation zay nanangana zao trano zao nomeny autorisation zay avy tamin'ny commune nasaina zay nanao régularisation nataonay avokoa zany. Anay vahoaka Fianaratsoa président dia tsy manaiky an'izao fagnandram-korotanana ny tanànanay zao nanomezana ny tôbila anjavana ny tokantranon'olona fivarotana. Monsieur le président dia mantarahany aminao fa mafy loatra ny zavatra mahazo anay vahoaka ny Fianaratsoa indrindra fa izahay mpandraharaha ny antony ny commune tsy fantatra izay tena fomba fiadiny ao amin'ny asany fa nomendry zareo autorisation izahay hanao fanorenana ary rehefa avy eo indray afaka kelikely dia zareo indray mbola sy nirécupéré koa ny dépensenay dia io indray zareo fa tonga mandrava avy tonga nyresaka tagny amin'ny mera ihany izahay mba nangavy ny angavy azy ny teny hoe mba avelao izahay hanao récupération rehefa tsy maintsy ilainareo ny toerana satria sy tonga nanao dépense izahay raha toka sy nomendry zareo autorisation nefa moa sy nanaiky ry zareo fa nandrava ihany. Zay ny vaovao azo natolotra avy ety Fianaratsoa Baky Sandrinanja ho an'ny MBS. Mandroso ihany koa ny toe-draharaha ny Toamasina any amin'izao fotoana izao toy ny fanesorana ireo ponina manodidina ny stadium Barika 10 any Toamasina mihitatra ny toe-draharaha ankehitriny. Nomen'Andriamana Misata sy Faly Arivony no mitatra ny vaovao. Anisan'ireo lasibatra azy voakasika ny tetika asa ao Barika 10 ny sekoly tsy miankina iray. Manamafy ny fitarainany amin'ny fitondram-panjakana isam-baratongany tamin'ny alalan'ny taratasy ireo tompon'andraikitry ny sekoly. Ankehitriny raha misy zany fanamboarana ity zavatra tia ramba ny esorina tsy maninona fa ny ankamaroany sasany reto zany nefa efa ndresaka tamin'ny chef d'entreprise zay fa ny asanay tsy andravatragn'ny olona amin'ity le asa ataonay ity ary efa hitanay tokoa le faty tsy mahakasika ny tragno
indrindra fa ity afaran'ny polisy ity misy tsara ozy izy ny pavé je atao fa tsy mahakasika na igny le piqué nataona igny fotsiny igny no amboarinay ary zay tsy andeha andrava fananan'olona zany ankehitriny moa zany le fomba fiasanjareo amin'ny commune hafa le voateny ny tompon'andraikitra ambony ao na ny maire na ny ireo vice-ndreo hafa ndray ny zavatra ataony adzala ary amin'ny service technique ary indrindra fa tsy fantatra hoe tokony hidina ty aloha ny commune raha tsy mahazo baiko na ordre de mission avy aminjareo amin'ny commune ao na service technique satria ny commune ihany lehibe ny zareo tsy mandany tetika asa izay tanterahina ho an'ny Tomasina ireo mponina izay voakasiky ny fanesorana mitaky kosa ny mangarahara amin'izay faritra tena voakasiky ny fanesorana ataon'ny fanjakana akoatra ny fitsinjovana ireo vahoaka tena fadiran'ovana. Mbola hitoetra amin'izay resaka sosialy izay isika ny 13 septambra no andro napetraky ny firenena mikambana ho an'ireo marenina mbola ao anatin'ny herinandro iraisam-pirenena ho an'izany isika amin'izao fotoana izao misedra olana nefa ny marenina ireo amin'ny vanim-potoana misy antsika izao tato-baovao eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Maherin'ny roa hetsy ny marenina eto Madagasikara. Ny 4 amin'ireo no miditra an-tsekoly ho an'ny akama eny 720 hektara manokana dia manabe marenina 700 izy ireo. Mandritra izao amin'ny anara-pahasalamana izao anefa dia misy ireo karazana geste barrière no somary manahirana ny zaza marenina. Moa ny fampiasana arotava koa dia tena olana ho an'ny fampianarana satria ao anatin'ny teknika ny fampiasana ny langue io ny fijerena fihetsiky ny molotra nefa ny molotra dia saronana ao anaty arotava dia izany aby zany isany hoe nanahirana ny akama tamin'ity ame anara-pahasalamana ity. Ireny fihetsika isorohana ny coronavirus ireny dia mazany izy ireny hetsika hita maso ny ankabeazana ary isorana mihitsy ho an'izay tompon'andraikitra nanao azy ireny fa tena natao anjery ilay izy ka tsy dia nanaro-sarotra ho an'ny marenina ny fahazahoana hoe mielanelana ray metatra mampiasa arotava manasa tanana matetika amin'ny rano sy ny savony na ilay ditin-drano ka mamono virus tsy nanano-sarotra fa teo amin'ilay arotava no somary nampametra-panontaniana ny marenina hoe dia ahoana isika zany rehefa iresaka nefa isika mila molotra mihetsika nefa saromana ao anaty arotava. Manomboka amin'ny faharoa taona sy tapany ny ankizy raisina beazina eto anivon'ity fitoeram-panabeazana ity. Ny resaka fifandraisana ny tsapan'ireo mpanabe fa mbola olana ho an'ny marenina eto Madagasikara. Mbola vitsy ny olona afaka mifandray hanika voafetra koa ny fahafahany manao zavatra. Raha ohatra zao ka hoe aniraka ny ankizy etsena ohatra dia tsy mahay teny tanana ny mpivarotra dia efa sahirana izy handeha ho any amin'ny birao isantsokajiny ho any amin'ny toerana izay ananany filana ohatra hoe hopitaly fitsarana sy ny sisa dia tsy mahay teny tanana dia sakana na dia eo ara hoe misy ary mila mpandika teny fa vitsy dia vitsy. Any amin'ny resaka fifandraisana zany no tena hita hoe sakana ho an'ny fanabeazana ny ankizy marenina. Na ny CEPE na ny BEPC dia nanana solotena ny marenina teto amin'ny akama. Misy 5 amin'izy ireo kosa no hiatrika fanadinana baccalauréat ny 20 oktobra ho avy izao. Andeha hivadika amin'ny vaovao ny fitaterana isika hisokatra rahampitso ny zotra miazo any Antsiranana miainga avy eto Antananarivo. Samy manana ny heviny ireo mpisehatra amin'ny zotra RN6 ny amin'ny fiatrehana izany teny amin'ny garany Maki Andotapenaka fanadihadiana amin'ny sariny Mathieu Prince. Roa herinandro lasa izay no efa nisokatra ny zotra miazo ny faritra Sofia miainga eto Antananarivo. Misy amin'ireo fandaminana eo amin'ny tobo fiantsonana no mbola manano sarotra ho an'ireo mpitatitra sy ny mpandraharano gara. Fahavonona moa vonina fa fandaminana zany raha ty amin'ny gara lotera somary enjakenjana azy satria resaka fangalana vola zao matetika raha depara te handeha loloha zay dia le fangalana vola no mahataraiky. Ina mahatonga izay? Tsy maintsy milahatra ho an'ilay kesinika le vola dia zay mipasa ty aminay Sofia. Amin'latsinay zao zany toromarika zay tonga eto am-pianan-tananay dia manomboka amin'ny latsinay zao dia
Izahay ndraiky onivo ny kirakira zany hoe chef du CT indray lasa mandray ny hafanana ho an'le olona mpandeha tsirairay aby nefa raha malala fa nididin'io para io raha fomba fahitana sy ny zavatra nantaninay efa matatra 100 000 ariary mahery any. Tsy ny tena mampitaraina anay mpamila amin'ny RN Sisile faratsy ny lalana manomboka eo Ambondromamy indrindra fa Mahajamba ary raha sendra avy ny orana amin'izao dia tena tonga dia tapaka 100 isan-jato ny lalanao. Isin'ny mangarahara no tena ametrahana le caisse unique. Mila fahazarana nefa ny fampiasana izany. Tsy io caisse unique io ihany anefa no tena fanavaozana entina eto amin'ity garamaky Andotapenaka ity. Voalohany indrindra dia filaminan-tsainy ny mpandeha. Ny faharomanakarak'izay ny tombony dia frais tokana. Tsisy frais latsaka, tsisy frais mitombo. Fa dia frais tokana izay hitantsika amin'ny solaitra be ny tarifa ao zany. Dia ny fahatelo sady fahaefatra ny tombontsoa ho an'ny tompona fiara, ny mpampiasa fiara zany. Latsaka amin'ny frais mazava ho azy zany fa makany amin'ny dodolo ny tombontsoa rehetra. Dia ny tombontsoa koa moa zany dia ho an'ireo guichetier mba ho an'ny mpandraraha mahazo vola tsy banga izy. Telo moa zany ny fanaovana réservation dia ao ny réservation amin'ny téléphone dia ao ny réservation en ligne dia ny réservation amin'ny tonga ety ny olona satria efa misy guichet misokatra ihany dia RN6 tapany voalohany. Andeha hiverina ny mahatsiatra ambony isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Tafatsangana androany ny vovonan'ny RMDM ao atampom-pitanana ny Fianarantsoa. Ao vaovao tateriny Baky Sandriananja MBS Fianarantsoa. Totosan'ny fananganana ny rafitra RMDM sampana Fianarantsoa na ny province Fianarantsoa. Maro ireo ratsa mangaika na ny hery avy amin'ny vondron'olona sy ny antoko politika ary fikambanana maro isan-karazany izay namaly an'izany antso izany. Nampahafantarina teto moa ireo mpikambana vaovao ao anatin'ny birao izay hitondra an'izany RMDM province Fianarantsoa izany. Nafanana dievitra teto samy mitondra ny fomba fijeriny na ireo birao vaovao na ihany koa ireo mpanatrika izay tonga teto. Tafahoana ny Tisilmanina izay ny azo amehezana azy. Toy izao ny resaka ny fanaovana tamin'ny filoha lefitra nasionaly ny RMDM nandalo teto Fianarantsoa. Voalohany aloha fisaorana ny Andriamanitra nahatanteraka ny fotoanandroany ary fisaorana koa no atolotry ny vahoaka ny Fianarantsoa manontolo amin'ny fandraisana ny raha mavitrika ny fanatanterahana n'ilay fametrahana n'ilay bureau provincialy ny RMDM eto amin'ny faritany ny Fianarantsoa. Ary ny faharoa dia tsodrano feno izahay ireo bureau mba havita ny adiditsy andraikity amin'izay nametrahana azy eto amin'ny tanàna ny Fianarantsoa ity. Satria tsapako fa manana ny etaeta ny Fianarantsoa manoloana ny zavatra misy eto amin'ny firenena satria mahatsiaro tena fa voafitaka tanteraka ny vahoaka ny Fianarantsoa amin'izao fitondram-panjakana misy izao. Ka nandray fanampahan-kevitra ny anatevina sy ny anamafy ny fanoherana tarity ny RMDM eto amin'ny tanàna ny Fianarantsoa. Maro dia maro tokoa ny olona namaly ny antso tamin'ny fananganana ny birao provincialy teto Fianarantsoa. Inona no mety tingana manaraka indray ohatra ny RMDM na ny asa sahady miandry ny RMDM izay natsangana teto amin'ny province Fianarantsoa? Ny asa miandry ny birao provincialy eto Fianarantsoa dia manangana farany izay aingana ny birao régional. Azontsika miatrika ny congrès national izay atao any Antananarivo tsy ho ela ka mila apetraka farany izay aingana izay birao régional izay. Ny faharoa fahatelon'izay dia misy zavatra maiky eto amin'ny firenena dia ny fiatrehana ny fanoherana an'izao fifidianana tsy eken'ny lalam-panorenantsika izao. Tsy maintsy miomana ny mametraka an'ilay rafitra any amin'ny fokon'olona isika dia ny rafitra mametraka an'ilay atao hoe komity ny fokon'olona miady amin'ny jadona. Ahitana an'ireo vondron'olona samihafa mivondrona ao anatin'ny atao hoe voamiaran'ny fandriampahalemana sy anterimeran'ny fokon'olona. Hoentintsika miatrika an'ilay
fanapahakevitra ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ity fanereterena fandravana tanin'olona fandravana tranon'olona fandravana fananan'olona ataon'ny mpitondra fanjakana misy ankehitriny na fanafiana itampiadiana zay tonga eto sy roa manerana ny Madagasikara. Ny tsara ho fantatra ny États-Unis indray no tsika manakatona ny fampalalam-baovao amin'ny takariva ity raikitra indray ny savorivory tany États-Unis ho malialina tsy nanaiky velively ny fisian'ny fitsarana tsy ara-drariny any an-toerana ireo mponina nomena Andriamana misata no tatitra an'izay vaovao zay eo amin'ny sarin'ny Faly Arvony. This morning, 2 Louisville police officers are recovering, shot during unrest overnight that gripped much of the city's downtown. Raikitra indray ny fifandonana tao amin'ny tanànan'ny Louisville, Kentucky, ny alin'ny omaly alakamisy ifo androany zoma. Tao aorianan'ny voan'ny didim-pitsarana izay nivoaka fa polisy fotsy hoditra roa tamin'ireo polisy telo izay voaroiroy tamin'ny fahafatesan'ny Breonna Taylor dia tsy hoenjehiny fitsarana tao amin'ny tanànan'ny Louisville. Breonna Taylor, vehivavy Amerikanina mainty hoditra, namoy ny Indy, vokatry ny fifampitifirana teo amin'ireo polisy telo ireo ny alin'ny 12 martsa 2020. Tsy mahatazona ny mponina tao Louisville tsy hitsotra ny fepetra tsy ahafahana mivezivezy amin'ny alina. Mpanao fihetsiketsehana manjatony maro indray no nirohitra anameloka ny herisetra ataon'ny polisy sy ny fanavakavahambolon-koditra tany États-Unis. Ny antsoantso ny anaran'ny Breonna Taylor izy ireo ary nilaza fa rehefa tsy misy ny fitsarana vanina dia tsy misy ihany koa ny filaminana. Miisa 20 ireo mpanao fihetsiketsehana no voasambotry ny mpitandro ny filaminana omaly. Tapitra ny vaovao tamin'ity alina ity angasitrano klasy tokovavy ny fisafidinananao ny MBS satrany na andro na alina indrindra anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao angasitrana feno ihany koa ireo teknisiana sy ny mpanao gazety miara-misala aminay ary manentana sy manasanao hatrany zay tsy toetra hiaraka amin'ny MBS ao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao rampitso amin'ny ora mitovy veloma tompoko.